ankalazao Jesu ankalazao ankalazao Jesu ankalazao ankalazao Jesu ankalazao ankalazao Jesu ankalazao enitanganizi veluna mandakiza enitanganizi aviankalaza ifitsanganany tompo kalaza Jesu ankalaza kalaza Jesu ankalaza ankalazao Jesu ankalazao ankalazao Jesu ankalazao enitanganizi veluna mandakiza aviankalaza fitsanganany tompo. Jereo Enoy Hiaino. Boky faharoa. Ireo lehilahy maherin'Andriamanitra. Teny fampidirana. Fiarabana ho anareo ry namako. Moa ve ianareo mba mahafantatra ilay Andriamanitra tokana sady marina? Mamelahy ianareo intantara ny amreo lehilahy vitsivitsy izay nahalala azy. Jereo ny sary ao amin'ny boky volomboasary no sady Enoy ny kasety. Avadio ao amin'ny sary manaraka rehefa maheno feo tahaka izao ianao. Sary voalohany. Izy mirahalahy. Genesisy 5:20, 2:1 ka hatramin'ny 4:30 ary Genesisy 7:20, 2:1 ka hatramin'ny 7:20. Ireo mpirahalahy hitantsika eo amin'ny sary ireo dia miady varitra. Ny iray antsoina hoe Esau dia nahay ny haza be. Jakoba no anaran'ny zandriny izay nikarakara sakafo tsara. Esau tamin'izany dia nona be rehefa avy nihaza ary mba nangataka tamin'i Jakoba sombony tamin'ireo sakafo. Fa hoy Jakoba tamin'ny Esau, amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Tiany ho azy ny fananany fianakaviany izay tokony ho lovan'ny zokiny Esau. Esau moa dia tsy niraharaha ny amin'izany lova izany. Ny tao an-tsainy dia ny kibony nona ihany. Noho izany dia namidiny noho ny amin'ny sakafo ny fizokiany. Ny anarana hoe Jakoba dia midika hoe mpamitaka. Ary ny toetrany Jakoba dia mamitaka ny olona. Taty aoriana kely Jakoba dia nandrainy aza dia nofetseny. Sary faharoa. Ny nofiny Jakoba. Genesisy 9:20, 2:10 ka hatramin'ny 2:20. Esau dia nankahala ny Jakoba ary nitetika ny hamono azy.
Vokatr'izany Jakoba dia voatery nandositra niala ny tranony. Ary nahita an'Andriamanitra teny an-danitra sy ireo anjelon'Andriamanitra nidina tetỳ an-tany izy. Hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba: omeko anao sy ny taranakao ty tany izay handrianao ity, ho tonga maro tokoa ny taranakao. Ny olona rehetra eto ambony tany dia ho tahiana amin'ny alalanao sy ny taranakao. Indro izaho momba anao, ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra, ary ampody anao indray amin'ity tany ity. Fa tsy handao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Andriamanitra dia nahafantatra fa Jakoba dia mpamitaka, nefa Andriamanitra dia tian'i Jakoba ary te hanova azy. Noho izany Andriamanitra dia nanome azy ireo teny fikasana tsara. Sary fahatelo. Jakoba sy Labana. Genesisy 7:20 ny 1 ka hatramin'ny 2:130 ny 5:50. Jakoba dia mbola nanohy nametsy olona foana. Indraindray anefa dia mba fitrenin'ny olona ihany koa izy. Jakoba dia nandeha niasa tamin'ny dadatoany, Labana izany. Tiany anefa ny anambady ny faravavy amin'ny zanaky Labana, izay natsoina hoe Rahely. Niasa nandritra ny 7 taona ho an'i Labana izy mba ahazoany an'i Rahely. Kanefa nofetsen'i Labana i Jakoba mba hanambadiany ny zanavavy matoa aloha. Ka Labana dia nampiasa an'i Jakoba 7 taona indray ho an'i Rahely. Jakoba teto dia namitaka an'i Labana. Lasany avokoa ny biby fiompy tsara rehetra izay avy amin'ny biby fiompin'i Labana. Avy eo dia niteny tamin'i Jakoba Andriamanitra nanao hoe: mody any amin'ny tanin-drazanao sy any amin'ny havanao ary hombanao aho. Sary fahaefatra. Jakoba nifanena tamin'Andriamanitra. Genesisy 2:30 ny 1 ka hatramin'ny 2:30. Jakoba dia te hiverina vody saingy natahotra ny Esau izy, satria izay mametsy ny hafa dia matetika miaina amin'ny tahotra ny valifaty. Indray alina raha teny an-dalana hody dia iny resy lehilahy iray nanantona an'i Jakoba. Nitolona tamin'i Jakoba izy nandritra ny alina manontolo. Ary raha vao niposaka ny masoandro dia notendreny ny fotopean'i Jakoba ka nivika. Fantatra Jakoba tamin'izany fa ilay lehilahy dia Andriamanitra. Jakoba dia tsy afaka niady intsony ka hoy izy hoe: tsy avelako andeha ianao raha tsy tahianao aho. Ary hoy raha lehilahy tamin'i Jakoba: tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely. Ny hevitry ny hoe Israely dia mpintolona amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tonga nampalemy an'i Jakoba ilay mpamitaka, mba ahafahany nanova azy. Ary Israely dia niverina tany amin'ny fianakaviany tamin'ny fiadanana. Izy no tonga rain'ny fanjakana lehiben'ny olona izay manompo an'Andriamanitra. Ry namako, isika koa dia manohitra ny lalan'Andriamanitra rehefa mamitaka ny namantsika. Fa Andriamanitra nefa dia nandefa ilay lehilahy iray mba hanovantsika. Tsy iza izany fa ny Tompo Jesosy Kristy. Sary fahadimy. Ny nofin'i Josefa. Genesisy 7:30 ny 1 ka hatramin'ny 1:10. Jakoba izay natsoin'Andriamanitra hoe Israely dia nanan-janaka 12. Ny zanany tiany indrindra dia i Josefa. Israely dia nanome an'i Josefa kapoty tsara tarehy. Ireo rahalahin'i Josefa dia nialina azy. Indray alina dia nanofy Josefa ary hoy izy tamin'ireo rahalahiny: mba eno kely ange izao nofiko izao. Indro name
amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohaka teo anatrehan'ny amboarako. Tezitra mafy noho izany ireo rahalahiny. Moa izany nofo izany dia milaza fa izy ireo dia hiankohaka eo anatrehan'ny zandriny. Nankahala ny Josefa tokoa izy ireo ary nitady fomba hamelezana azy. Sary fahaenina. Josefa dia namidy. Genesisy 7:30, ny 9:12 ka hatramin'ny 9:30. Ireo rahalahin'i Josefa dia nandeha niandrondry tany amin'ny toerana lavitra ny fonenany. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, andeha izahao na tsara ihany ny rahalahinao sy ny ondra manosy, na manao ahoana ka miverena ilaza amiko. Rehefa nahitan'i Josefa nanatona azy ireo rahalahiny dia nanapa-kevitra izy ireo fa hamono azy. Nendahiny izy ireo ny akanjony, ilay kapoty tsara tarehy, ary nobetainy izy ka natsipiny tao an-davaka maina. Tamin'izany indrindra no indreny nisy Ismaelita niara-dia nandalo. Ary hoy ny iray tamin'ireo rahalahiny nanao hoe, inona ny soa ho azontsika raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny rany isika? Andeha hamidintsika amin'ireo Ismaelita ireo izy. Dia namidin'ireo rahalahiny i Josefa izay sekely volafotsy 20. Ary nalain'ireo rahalahiny ilay akanjon'i Josefa, dia namonjana kosa izy ka natsobiny tamin'ny rà ny akanjony, ka dia nentiny tany amin'ny rainy izany. Neveriny Israely fa lany bibidia Josefa, ka dia nisaona tamin'ny alahelo mafy izy. Sary fahafito. Josefa sy ilay vehivavy ratsy fanahy. Genesisy 7:30, ny 1 ka hatramin'ny 20. Ireo Ismaelita dia nivarotra an'i Josefa tany amin'ny tany Egipta. Lasa andevon'ny lehilahy iray atao hoe Potifara izy. Potifara dia tandapan'ny mpanjakan'i Egipta no sady mpifehy ny mpiambina. Andriamanitra dia momba an'i Josefa ka nahomby izay rehetra nataony. Vetivety foana dia notendren'i Potifara hikarakara ny tao an-tranony izy. Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ny vadin'i Potifara dia naniry azy fatratra mba ho azy. Notereny handry aminy i Josefa. Josefa nahafantatra fa tsy tsara izany ka nanda azy izy. Nandositra nivoaka ny trano izy, saingy ny vadin'i Potifara nisambotra azy tamin'ny akanjony. Nentiny ravehivavy tamin'ny vadin'ilay akanjo ka niampangany Josefa nisangy azy mba handry aminy. Vokatr'izany dia nataon'i Potifara tao an-tranomaizina i Josefa. Sary fahavalo. Josefa tao an-tranomaizina. Genesisy 7:30, ny 1:20 ka hatramin'ny 7:70, ny 1:17. Andriamanitra dia mbola momba an'i Josefa na dia tany an-tranomaizina aza izy. Vetivety foana i Josefa dia tonga mpiandraikitra ny mpifatotra rehetra. Ny mpanompo mpanjaka izay nandroso divay azy hosotroiny sy ny mpanao mofony dia nataony tao an-tranomaizina noho ny fahadisoany. Indray alina dia samy nanofinofy izy ireo, ary nieritreritra izy ireo fa tsy manana olona afaka handika izany nofiny izany. Hoy Josefa tamin'izy ireo, tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Lazao amiko ny nofinareo. Dia nambaran'ireo mpanompony ny nofiny. Indro hono nisy taom-balopoka teo anatrehako, ary ilay taom-balopoka nisampana 3. Dia nalaiky ny voalopoka ka nofiazako eo amin'ny kapoakan'ny Farao, dia natolotro teo an-tanany.
Ary hoy Josefa taminy, izao no heviny. Ato anatin'ny atelona dia asandratry Farao ianao ka haveriny amin'ny asanao taloha. Ilay mpanao mofo koa dia nanambara an Josefa ny nofony. Saingy ny dikan'ny nofony dia hoe, ato anatin'ny atelona dia asandratry Farao ho amin'ny fahafatesana ianao. Ilay mpanompo dia afaka ary ilay mpanao mofo dia maty araka izay nolazain'Andriamanitra an Josefa. Fa Josefa kosa dia tao an-tranomaizina nandritra ny 2 taona. Sary 7. Ny nofin'ny mpanjaka. Genesisy 2:7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Taorian'izany dia nanao nofy ny mpanjakan'i Egypta. Nahita ombivavy matavy 7 teo amoron'ny renirano izy. Ary indreo nisy ombivavy mahia 7 nivoaka avy tao anatin'ilay renirano ka nihinana ireo ombivavy matavy 7. Tsy nisy afaka nilaza tamin'ny mpanjaka ny dikan'izany nofy izany. Avy eo ilay lehibean'ny mpitondra divay ny mpanjaka nilaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Josefa. Ny mpanjaka dia nampaka ny Josefa niala tao an-tranomaizina. Josefa nanambara tamin'ny mpanjaka ny heviny nofiny. Hoy izy, Andriamanitra nanambara aminao izay efa ataony. Hisy 7 taona zina indrindra eran'ny tany Egypta, ary manaraka izany kosa dia hisy 7 taona mosarena. Koa mitadiava lehilahy manan-tsaina sady endry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egypta. Aoka izany lehilahy izany miaraka mpanampy azy vitsivitsy mba hanangona ny vokatra mandritra ny taon-drina 7 ary tahiry izany amin'ny 7 taona mosarena. Ny mpanjaka dia nahita fa ny fanahin'Andriamanitra dia tao amin'ny Josefa. Sary 10. Ny fanapahan'i Josefa tao Egypta. Genesisy 1:7 ny andininy 17 ka hatramin'ny 2:20 ny andininy 18. Nandritra ny 7 taona zina tao Egypta dia nanangona vokatra betsaka i Josefa. Rehefa tonga ny 7 taona mosary dia novarotany tamin'ny olona tao Egypta ireny vokatra ireny. Nisy mosary koa tany Kanana, ka mba tonga tany Egypta koa ireo zokifolo lahy Josefa mba hividy vary. Tsy fantatra izy ireo fa ny mpanapaka dia i Josefa, saingy izy kosa dia nahafantatra azy ireo. Niapangan Josefa fa mpisafy ny tany izy ireo ary nataony tao an-tranomaizina. Afaka 3 andro dia hoy izy tamin'izy ireo, izao ary no ahafantarako fa olona marina ianareo. Eto mankaty amiko ny zandrinareo faralahy. Ary notazoniny tao an-tranomaizina ny iray tamin'izy ireo ary ny ambiny dia nalefany nitondra ny vary tany amin'ny fianakaviany. Sary 11. Josefa nampafantatra azy ny rahalahiny. Genesisy 1:13 ny andininy 1 ka hatramin'ny 15 ny andininy 17. Ireo rahalahin Josefa dia natahotra mafy ny hiverina any Egypta saingy fotoana fohy dia mila vary fanampiny izy ireo. Noho izany dia nitondra ny zandriny lahy Benjamina izy ireo ary nandeha tany amin'ny Josefa. Josefa dia mbola tsy nilaza tamin'izy ireo hoe iza moa izy. Nivarotany vary izy ireo saingy avy eo niraha ny iray tamin'ireo mpanompony mba hamerina ny volan'izy ireo tao anaty lasakany avy, ary mba hanafina kapoaka volafotsy ao anatin'ny lasakambarin'ilay faralahy. Ary avy eo dia nandeha ny mpanompony Josefa mba hampanga azy ireo fanangalatra taminy. Ireo rahalahy rehetra dia niankohaka teo anatrehan'i Josefa mba hangataka famindram-po, ary izany dia tahaka ireo amboara tao amin'ny nofin'i Josefa. Josefa dia nitomany
ary tsy nahatana intsony ny zava-miafina izy. Hoy izy tamin'izy ireo, izao no rahalahinareo Josefa, ilay namidinareo ho aty Egipta. Ary namihana ny Benjamina izy ary nitomany rehefa nanoroka azy sy ireo rahalahiny. Josefa nanome fanomezana lehibe ho azy ireo sy ny rainy, ary nolazainy izy ireo mba hiverina tany Egipta sy hitondra ireo fianakaviany ary ny rainy. Ireo rahalahiny nandeha nody ary nilaza tamin'ny rainy. Josefa dia mbola velona, izy dia mpanapaka ny tany rehetra tao Egipta. Sary 12. Jakoba sy Josefa tany Egipta. Genesisy 5:7, ny 19 ka hatramin'ny 10:4. Jakoba dia efa antitra tokoa raha nitondra ireo fianakaviany ary ireo izay nananandretra mba hipetraka any Egipta. Raha vao nahita ny zanany lahy Josefa i Jakoba dia namihana azy izy ary samy nitomany izy ireo. Taoriana kely dia nametra tanana tamin'ireo zanakalahin Josefa Jakoba ary nitsodrano azy ireo ka dia tonga mpitarika lehibe teo amin'ny taranak'Israely izy ireo. Jakoba dia maty tany Egipta. Izy dia efa tena antitra tokoa. Avy eo ireo rahalahin Josefa dia natahotra noho ny amin'ny ratsy izay nataon'izy ireo tamin'i Josefa. Fa Josefa kosa nanao taminy hoe, aza matahotra, ianareo no nihevitra izay namelezana ahy, fa Andriamanitra kosa nanao izany ho tsara mba hahavelona olona maro. Ry namako, misy olona iray any an-danitra izay lehibe noho i Josefa. Ny anarany dia ny Tompo Jesosy Kristy. Ireo olona ratsy fanahy namono azy, saingy Andriamanitra dia nanodina izany asa ratsy izany mba ho tsara ho antsika. Eny fa na dia ireo ratsy izay vitantsika tamin'ny namantsika aza, Andriamanitra dia amela ny fahotantsika. Izy dia mahery mba hamonjy izay rehetra mahatoky azy, ary ireo dia tsy hijaly ny amin'ny fizarana ny amin'ny fahafatesana mandrakizay. Saotra sy dera, laza sy ery, lohanao lay mandrakiza. Ny olon-drehetra sy ny tontolo miondrika eo anatrehana. Eran-tany sy lanitra de ambala fa tompony voninahitra. Fanao misandratra mandrakiza, raha eo ny fanjakanao tsy ola lay mandrakiza. Saotra sy dera, laza sy ery, ho anao ray mandrakiza. Ny olon-drehetra sy ny tontolo miondrika eo anatrehana. Eran-tany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra. Ianao misandratra mandrakiza, raha eo ny fanjakanao tsy ola lay mandrakiza. Nelana ny tany manjaky anao, de lahoanao mandrakiza. Tsy manan-tsala ianao iray, de lahoanao mandrakiza. Eran-tany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra. Ianao misandraka mandrakiza, ianao ny fanjakana tsy ola lay mandrakiza. Lay mandrakiza, lay mandrakiza. Boky faharoa, teny fampidirana.
Nisy lehilahy iray izay nantsoina hoe Mosesy, izay tena nahery tao amin'Andriamanitra, ary koa namonjy ny olon'Andriamanitra tamin'ny fandevozany tany Egipta. Izany dia nampy antsika mba hisaintsainana ny amin'i Jesosy, izay mahery ka afaka manafaka izay rehetra matoky azy amin'ny fatoran'ny Satana. Jereo ny sary rehefa miaino ny kasety ianao. Mivonona mba hamatika ny sary manaraka raha vao maheno izao feo famantarana izao ianao. Sary 17. Mosesy zazakely. Eksodosy 2:1-10 Jakoba izay nantsoina hoe Israely dia nananaka nantsoina hoe Mosesy. Mosesy dia teraka tany Egipta 300 taona taorian'i Josefa. Tamin'izany taona izany dia maro tokoa ireo Israely ka natahotra azy ireo mpanjakan'i Egipta, ary noho izany dia nampijaliany mafy ireo Israelita. Nasainy nanao asan-terivozina tahaka ny andevo ireo Israelita, ary nasainy novonoina avokoa izay zazalahy kely Israelita rehetra. Rehefa teraka Mosesy dia nafeny reniny. Napetrany tao anaty sobika iray izy, ary nafeniny tao anaty zozoro teo amoron-drano. Ny anabaviny Miriama nijanona teny lavidavitra eny mba hijery azy. Ny zanaka vavim-panjaka tonga mba hahandro teo amin'ireny rano. Nahita ilay sobika izy ary ny zazakely Mosesy. Mosesy dia nanomboka nitomany. Ny zanaka vavim-panjaka dia namindra foa tamin'ilay zazakely ka nanapa-kevitra fahitazona azy ho zanany. Mosesy dia nialehibe tao amin'ny tandapan'ny mpanjaka. Mosesy nampianariny ny fomba Egiptianina rehetra ary nanjary tonga lehilahy manana maha izy azy izy. Sary 17. Mosesy sy ny roy memy. Eksodosy 2:1-4-7. Indray andro Mosesy dia nahita Egiptianina nanavokavoka andevo Israelita. Mosesy dia te hanampy ny olony ka novonoiny ilay Egiptianina. Vokatr'izany dia voatery nandositra ny mpanjaka izy. Nandritra ny 70 taona no niainany tany amin'ny tany efitra izay nantsoiny hoe Sinay. Indray andro dia nahita zavatra mahagaga izy. Nahita roy memy nisy lelafo izy nefa tsy mahay ary tsy levina izany. Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy avy tao amin'ilay roy memy nanao hoe, efa hitako izao ny fampijaliana ny oloko, koa indro aho maniraka anao ho any amin'ny mpanjakan'i Egipta mba hahafahanao mitarika ny oloko hiala amin'ny firenena io. Sary 15. Mosesy niverina tany amin'ny mpanjaka. Eksodosy 3:1-11-10 Mosesy dia natahotra saingy nahatokin'Andriamanitra izy ary niverina tany Egipta. Ny rahalahiny Arona dia niaraka taminy. Ary hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka, ny Tompony Andriamanitra Israely nanao hoe, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravoana ho ahy any anefitra. Fa io kosa ny mpanjaka, tsy fantatro ny Tompo ka tsy alefako ny Israely. Ary taorian'izany dia vao maika mafy ny fampijalian'ny mpanjaka ny Israely. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, ary ho fantatry ny Egiptianina fa izao no Tompo rehefa manindritra ny tanako hanohitry ny Egiptianina aho, ary hitondra ny Israely hivoaka avy amin'izany. Ary hoy koa Andriamanitra,
Rehefa miteny aminao i Farao, manaova fahagagana, dia mitenena amin'ny Arona manao hoe: raisy ny teanao, dia tsy pazo eo alohan'ny Farao ary ho tonga bibilava izany. Arona dia nankatoy izany, ary ny mpanjaka dia nahita ny herin'Andriamanitra, saingy tsy namela ny olona handeha izy. Noho izany Andriamanitra dia nanao zava-mahagaga maro hanoherana ny Egyptianina. Nataony tonga rà ny rano rehetra tany Egypta, dia nandefa sahona, lalitra ary valala nanendika ny Egyptianina izy. Andriamanitra dia namela ireo ombiasy mba hanao ny ampahany tamin'ireo fahagagana, saingy ny Tompo dia nanao fahagagana maro izay tsy vitan'ireo ombiasy. Vokatra izany Andriamanitra dia nampitandrina ny mpanjaka fa izy dia mahery lavitra noho ny ombiasy ny Egyptianina. Na izany aza nefa dia tsy mbola nanaiky hankatoy Andriamanitra ihany ny mpanjaka ary tsy namela ny Israely handeha izy. Sary fahaenina ambin'ny folo. Ilay zanak'ondry natao sorona. Eksodosy 12:1-20. Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy nanao hoe: lazao ny Israely ka aoka ny fianakaviana tsirairay avy samy haka zanak'ondry ary hamono izany. Aoka samy haka amin'ny rano zanak'ondry izy ireo ary hanositra izany amin'ny tolanam-baravarany avy. Handeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina izany aho, ary hamono matoa rehetra hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary raha mahita rà aho dia handalo anareo, ka tsisy loza handringana anareo. Andriamanitra dia nanao izany araka izay nolazainy. Maty daholo ny lahy matoa ny Egyptianina, fa ny lahy matoa ny Israelita dia tsy nisy maty na dia iray aza. Hoy ny mpanjaka tamin'i Mosesy hoe: mitsangana, ilaozy ny oloko, dia anao sy ny Israely, mandehana manompo ny tomponao araka izay nangatainao. Sary fahafito ambin'ny folo. Fiampitana ny ranomasina mena. Eksodosy 13:17-21. Mosesy nitondra ny olon'ny Israely nivoaka tao Egypta. Andriamanitra dia nialoa lalana azy ireo tamin'ny alalan'ny andrahona sy afo. Fa ireo Egyptianina dia tezitra mafy satria tsy nanana andeva intsony izy ireo. Ny mpanjaka sy ireo miaramila rehetra dia nanaraka ny Israely mba hamerina azy ireo. Ireo Israelita dia tonga teo amin'ny ranomasimbe izay tsy nahafahany ny ampita. Ireo Egyptianina dia tao aorian'izy ireo. Ny Israelita dia tsy nisy toerana nahafahany nandositra. Hoy Mosesy tamin'ny Israely: aza matahotra, ho hitanao ny zavatra ataon'Andriamanitra hamonjena antsika. Dia Andriamanitra nanisy lalana namakivaky ny ranomasina mena, ary ireo Israelita dia afaka ny ampita ny ranomasina mena teo ambonin'ny tany maina. Ireo Egyptianina dia nanandrana nanaraka izy ireo, saingy ny rano tonga ka nanafitra azy rehetra. Ireo Egyptianina rehetra dia maty tao an-dranomasina, fa ny Israely dia voavondry. Sary fahavalo ambin'ny folo. Sakafo sy rano tany anefitra. Eksodosy 19:1-17. Mosesy dia nitarika ny olona tany anefitra. Tsy ampy ny sakafo ho an'izy ireo ka nimonmonina tamin'i Mosesy sy Arona ary ny tompo izy ireo. Isaky ny hariva dia mandefa andiana voron'Andriamanitra mba ho haniny izy ireo.
Isaky ny maraina dia nisy zava-madinika toy ny fanala ny tranga teo ambony tany izay tsy inona fa mofo avy any an-danitra. Ny olona dia niantso izany hoe mana. Ary rehefa tsy nisy rano dia nimonmonina tamin'i Mosesy indray ny Israely. Hoy Mosesy tamin'izy ireo, nahoana no mila ady amiko ianareo? Nahoana no maka fanahy an'ny Tompo ianareo? Mosesy nivavaka ka namaly azy Andriamanitra. Raiso ny teanao ary kapohy ny aram-bato ka hisy rano hivoaka avy amin'ny hisotron'ny olona. Nandritra ny 40 taona no nanomezan'Andriamanitra sakafo ary nitsinjovany ny olona Israely tany anefitra. Sary 20. Mosesy tao an-tendrombohitr'Andriamanitra. Eksodosy 20, 1 ka hatramin'ny 20, 17. Salamo 20, 1. Jaona 4, 15. Ireo Israelita dia tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Andriamanitra dia nidina tao an-tendrombohitra, niaraka tamin'ny kotroka sy tselatra, rahona ary afo. Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitra ary Andriamanitra niteny taminy nanao hoe, izaho no Tompo Andriamanitra ao. Aza manan'andriamanin-kafa fa izaho ihany. Aza miankohaka eo anatrehan'ny sarin-javatra voasikotra na mpanompo azy. Aza mampiasa ny anarako amin'ny zavatra tsy marina. Mahatsiarova ny andro 7 hanamasina azy. Manaja ny rainao sy ny reninao. Aza mamono olona. Aza mijangajanga. Aza mangalatra. Aza mba mety vavolombelona mandainga. Aza mitsiriritra ny zavatry ny namanao. Taorian'izany dia nanoratra ireo didy ireo Andriamanitra ary ny didy hafa dia tamin'ny takela-bato. Ary Mosesy dia nitondra ny takela-bato nidina teny tendrombohitra mba hampafantatra izany ny olona rehetra. Ankehitriny dia hitantsika ny didin'Andriamanitra ao amin'ny teniny dia ny Baiboly. Nilaza Andriamanitra fa izay mitandrina ny didiny dia mahazo valopity lehibe. Ary Jesosy kosa nilaza nanao hoe, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Sary 20. Ilay menarana varahina teo amin'ny hazo lava. Nomeri 20, 14 ka hatramin'ny 17. Deuteronomia 20, 12. Ireo Israelita dia nanome toky fa ankatoy ny didin'Andriamanitra, saingy tsy notanterahany anefa izany. Nanomboka nimonmonina tamin'Andriamanitra sy tamin'ny sakafo nomen'Andriamanitra azy indray ny olona. Andriamanitra nanafay azy ireo tamin'ny alalan'ny fandefasana menarana mahafaty. Maro tamin'ireo olona no maty vokatry ny kaikitr'ilay menarana. Ireo olona dia nitomany fanampiana tamin'i Mosesy, ary Mosesy dia nivavaka ho an'izy ireo. Ary avy teo hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, manaova menarana varahina ka antony amin'ny hazo lava, aza rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Ary Mosesy dia nanao menarana varahina ary nanantona izany tamin'ny hazo lava. Ary izay rehetra voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona. Mosesy dia iray tamin'ireo mpitarika sy mpaminany lehibe indrindra izay nananan'i Israely. Nandritra ny 40 taona no nitarihany ny olona tany anefitra. Talohany nahafatesan'i Mosesy dia hoy Andriamanitra taminy, haniraka mpaminany iray tahaka anao aho, izay avy amin'ny Israelita. Hilaza ny olona izay zavatra rehetra nandedihako azy izy.
Sary faha 20. Jesosy nampihinana sakafon'ny olona. Jaona 4:1-20. Nandritra ny taona maro ny olona Israely no nitady mpaminany hafa tahaka ny Mosesy. Ary tamin'ny farany Jesosy Kristy diteraka tao amin'ny tany Israely. Izy nampianatra ny olona ny amin'Andriamanitra toy ny nataon'i Mosesy. Indray andro ny olona dia nandeha tany amin'ny toerana mitokana mba hiaino an'i Jesosy. Nanomboka noana izy ireo saingy tsy nisy nanana sakafo izy ireo. Tovolahy iray no nanana mofo 5 sy hazandrano 2. Jesosy naka ny mofo sy ny hazandrano ka nisaotra an'Andriamanitra, ary dia nahavoky ny olona rehetra tamin'izany sakafo izany izy. Nisy teo amin'ny 5,000 mahery teo izy ireo. Ary hoy ny olona, ity tokoa ilay mpaminany izay tonga amin'izao tontolo izao. Ny andro manaraka dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, izao ny mofon'ny fiainana. Izay manatona ahy dia tsy ho noana intsony, ary izay mino ahy dia tsy hangetaeta intsony. Andeha isika hanantona an'i Jesosy ary hino azy. Sary faha 20. Jesosy miresaka tamin'i Mosesy. Matio 7:1-19. Luka 7:17-20. Mosesy sy Elia dia samy mpaminan'Andriamanitra. Izy ireo dia niaina taona maro talohan'ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Indray andro Jesosy dia nitondra ny telo tamin'ireo mpianany ho any an-tendrombohitra mba hivavaka. Ary rehefa nivavaka Jesosy dia namirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany, ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Mosesy sy Elia koa nisy eo tamin'ny famirapiratana niaraka taminy. Jesosy nahafantatra fa efa akaiky ny fahafatesany, ary Mosesy sy Elia dia niresaka taminy ny an'ny fahafatesany. Ireo mpianatra telo lahin'i Jesosy dia naheno azy ireo niresaka. Avy eo dia nisy rahona nanarona azy ireo, ary injao ny feon'Andriamanitra avy tao amin'ilay rahona nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Rehefa tapitra izany feo izany dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany ny mpianatra. Sary faha 20. Jesosy maty ho antsika. Jaona 3:1-7. Ny olona dia nanao tsinotsinona an'i Jesosy ary namono azy. Ny miaramila namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy lehilahy 2 hafa koa novonoina niaraka taminy. Ireo lehilahy 2 ireo dia mpangalatra sy mpamono olona. Fa Jesosy kosa dia tsy mbola nandika ny lalàn'Andriamanitra na dia iray aza. Na ahoana, izaho sy ianao dia efa nandika ny lalàn'Andriamanitra. Mendrika ny famezan'Andriamanitra isika dia ny fahaverezana mandrakizay, izay tsy ahitana ny fanatrehan'ny Tompo intsony. Fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra. Tsy tiany isika tsy ho amin'ny fanatrehany ary andeha any amin'ny famaizana izay antsoina hoe ny helo. Noho izany Andriamanitra dia naniraka an'i Jesosy, ny zanany, mba hanala ny famaizana antsika. Tamin'ny andron'i Mosesy, ny rano zanak'ondrin'ny Paska nalatsaka mba hiaro ny Israely tamin'ny famaizan'Andriamanitra tamin'ny tany Egipta. Jesosy, ny zanak'ondrin'Andriamanitra, maty mba ho fanatitra ho antsika. Ny rano no vidy ny fahotantsika, ny fahotanao sy ny fahotako. Raha nanantona ny menarana varahina Mosesy dia Jesosy koa nahantona teo amin'ny hazo fijaliana
ka izay olona rehetra mino azy dia hanana ny fiainana mandrakizay, izay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Sary 420. Jesosy any an-danitra. Jaona 7:20 nandiny 9:30. Asan'ny apôstôly 1 nandiny 9 ka hatramin'ny 12. Nalaina teo amin'ny hazo fijaliana ny fatin'i Jesosy ary natao tao ampasana. Fa tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Olona maro tokoa no niresaka taminy, ary 40 andro taoriana nitsanganany tamin'ny maty dia nahita ny aniakarany tany an-danitra izy ireo, toy izay hitanareo eto amin'ny sary. Jesosy dia mbola velona ankehitriny. Mosesy sy ireo izay maty rehetra ka ninon'Andriamanitra dia velona ihany koa. Izy ireo dia any an-danitra. Mosesy dia mpitarika sy mpaminany lehibe n'Andriamanitra, fa Jesosy kosa dia zanak'Andriamanitra. Izy dia lehibe mihoatra lavitra noho ny Mosesy. Mosesy dia nitarika ny Israely namakivaky ny ranomasina ary dia voavonjy tamin'ny Egiptiana izy ireo. Fa Jesosy kosa dia tonga mba hamonjy ny olona rehetra izay manaraka azy. Indray andro dia hiverina indray Jesosy, izay tahaka ny akarany tany an-danitra, ary ho entiny izay rehetra mino azy mba hiaraka aminy any an-danitra. Ry namako, vonona ve ianao hiaraka amin'ny Jesosy? Mety androany no hiaviny. Minoa ny Tompo Jesosy Kristy dia hovonjena ianao. Kalaza, Jesosy ankalaza. Kalaza, Jesosy ankalaza. Ankalaza, Jesosy ankalaza. Ankalaza, Jesosy ankalaza. Anytime izy velona mandrakiza. Anytime izy aviankalaza. Aviankalaza, ankalaza, aviankalaza.